Androany fa efatra ny volana aogositra dia nidina tety fotony ny ministera ny fambolena sy ny fahaleovatenana ara-tsakafo ety Tsiromandidy aty amin'ny faritra Ampongalava manatanteraka ilay vina napetraky ny Andriamatoa Filoha Fanavoazana dia ny ampitombo ny atratrarana ny fahaleovatenana ara-tsakafo. Arak'izany moa dia izay vina izay no nanosika anay hidina ety fotony hamaritra hijery ny fomba ahafahana manitatra ny fomba famokarana manaraka ny toetrandro sy famokarana moderna. Raha malala fa tsy mora tsy fitiampitsony famokarana raha famokarana fotsiny resahana. Efa mila mijery ankehitriny famokarana mitodika makany amin'ny tsena. Famokarana izay andraisan'ny mpisehatra rehetrarehetra anjara. Ary izay indrindra no nametrahana ny antsoina hoe farimbom-pamokarana na ihany koa hoe agropole izay andraisan'ny fanjakana aloha voalohany indrindra anjara ary miaraka amin'ireo mpiara-miambinantoka izay liana ny fanolotanana ao anatin'ny antsoina hoe projet hoe Indinenda izay toanan'ny FAO manahaka izao. Safidina manokana ity toerana ity mpamoizakova ity izay ao anatin'ny faritra Ampongalava satria ho apetraka vala fakatahaka na hoe site vitrine ozy tsika na site pilote ihany koa an'izany agropole izany. Raha malala ny velaratany sy ny famokarana eto Ampongalava ary azo ambara hoe anisany faritra tena efa tafaroso lavitra dia lavitra tokoa raha miresaka famokarana manaraka ny toetrandro na ny industrialisation ozy tsika. Dia izay no safidina manokana nyity faritra ity. Araka ny nambara izay ny solotenan'ny FAO makasika ny mafia ny fananantany dia isy ny antsoina hoe recensement parcellaire aloha iangatsika ahafahana mametraka aloha hoe ao anatin'izay 4,000 hektara izay iza ny efa tompon-tany, iza mbola manatsara ny tany. Ao anatin'izay manatsara ny tany izay mihitsy dia isy hetsika karatany fahobe izay rahantsika mba ahafahantsika mametraka mihitsy hoe ohatra ny lohasa rehetrarehetra tsy hokitihana fa ireo aty an-tanety no jerena mba ahafahana mametraka an'izay agropole izay. Izany hoe mahazo togo izany aloha ny vahoaka ety fotony araka ny fanazavana teo fa tsy hikitika ny tany izay efa eo amin'izareo fa kosa isika dia anampy mihitsy arany arak'izay resaka ny fanaovana teo izay mba ahafahan'izy ireo mamatika ny tany ho karatany mba hipetraka aminy olo vainy taranany. Ny fidinana ara-teknika aloha zany nijerevana an'ilay tany eritreretina hoe sanda izay tanterahana dia no ataontsika androany indray zany rahantsika mahita androany dia ny famorina izy ireo izay mety mpikambana ndrafitra le ataontsika hoe CROSAB na ny comité régional d'orientation ny makasika ny agribusiness. Aorian'ny fandrafetana an'izay zany tsika no hiditra indray kokoa any amin'ny karazana drafitra fampivoarana hitondrana an'io tetikaso io amin'ny ankapobeny. Izay rahantsika miara-miasa moa izay mpiara-miambinantoka rehetrarehetra saritina manokana ao anatin'izany zany sehatra tsy miankina izay isan'ny antenaitsika betsaka indrindra anampy anatin'ny fampivoarana an'ity seha-pamokaran'ity eto Madagasikara manokana ho an'izay moa zany ny eto amin'ny faritra Ampongalava. Raha jerentsika tokoa dia misy ny tombontsoa amin'ny faritra amin'ity tetikasy ity indrindra eo amin'ny lafin'ny fambolena. Iarahantsika mahita fa faritra Ampongalava manokana dia faritra mamokatra ary raha ity tetikasy ity no jerena dia manampy be dia be atsika indrindra ny tatsaha satria dia ao anatin'izany misy ny fampifanana andreo tompona andraikitra amin'ny CROSAB izay ampitana ny mikasika ity tetikasy ity ampivoarana ny fambolena eny fotony. Dia rehefa mandroso moa zany ny anivon'ny tatsaha dia mandroso azy ny faritra. Misy an'ireo commune anankiefatra izay voakasika ity tetikasy ity izay ahitantsika ny commune Fenorivo be, commune Mbatomainty Sud, commune Kranomena ary ny commune Sonerana. Dia manentana ny vahoaka tsirairay izay voakasika izay fambolena izay indrindra antsika tatsaha mba hifanometanana hanatsarana ny fambolena eny fotony. Makasitraka
makately anareo délégation rehetrarehetra rehetrarehetra zay tsy ary voatazay teo fa nambaramomba tsirairay fa zava-dehibe ho an'ny fianarana be tokoa zao ho an'ny Ambatomaiky ho an'ny Kiramanena sy ho an'le commune Setakato zany hoe ho an'ny district fianarana be ray manontolo dia tena zava-dehibe zao